Ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo. Ary faly indrindra miona amintsika rehetra afaka miara-mandinika ny tenin'Andriamanitra tahaka izany. Ary indrindra ny Genesisy hodinintsika manomboka eto indray dia ny tantaran'ilay olom-bafidin'Andriamanitra atao hoe Abrahama navadika ho Abrahama ny anarany tatorina. Genesisy 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no hodinintsika anio. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola iara-mivavaka isaotra an'Andriamanitra isika. Faly ny fonay Andriamanitra rainay io noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Nahazoanay ny ara-nanapitra ny fiarahana mandinika ny tantaran'i Jesosy Tomponay fonizy tonga tety an-tany. Misaotra anao izay noho ny famonjena nentiny sy ny fanambarany izany famonjena izany tonga amin'ny firenena mihafa. Ary mba tonga taty aminay misaotra Tompo. Zao ndray zahay dia andinika ny tantaran'i Abrahama mangataka aminao zahay Tompo. Mba hianatra tokoa ny fiainana izany rainy mino izany zahay. Ary na inona tianao fantatrainy aminy mba hianaranay, mba ho arahinay. Tompo, ianao no hanome anay fahazavan-tsainany amin'izany. Dia mba ho tena ho zanak'ilay rainy mino zahay. Ho taranaky Abrahama amin'ny finoany zahay. Mba ho voninahitra sy anararanao Tompo. Noho ny amin'ny Jesosy Tomponay. Amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 no vakintsika anio. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Niantson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vaininy tany Kanana. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao, hakany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hita ianao sy ahalehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao, ary hita izay maniso anao aho fa hanozony izay manozona anao. Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadrahalahiny mba amin'ny fananany izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azo ny tao arana. Dia niaingy izy ireo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitetiny tany hatrany Sekema, dia tao ankazo terebitany More. Ary ny Kananita ny tompon-tany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorona alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy akany amin'ny tendrombohitra atsinanany Betela, ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany sy Ai tao atsinanany. Dia nanorona alitara teo koa ho an'i Jehovah izy, ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny andalana ho any amin'ny tany atsimo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarena vitsivitsy indray no hodinintsika avy amin'izay nivakitsika teo mba ho an'ny fiainantsika andavanandro. Averina indray ry havana fa ny mana isanandro dia natao mba hiainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra isanandro. Ny fahamarena voalohany ho tsipihina eto dia zao hoe mifidy olona Andriamanitra ampiasainy rehefa te hitahany firenena izy. Mifidy olona Andriamanitra ampiasainy rehefa hitahany firenena izy. Hitantsika eto Abrahama no nifidiny tamin'izany. Fa inona no nambarany azy?
hoy Jehovah tamin'ny Abrahama mandeha ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, mandehana miala amin'ny taninao, ny havanao ny tranony rainao ho any amin'ny tany zay asehoko anao, de atonga anao firenena lehibe aho, sady hitay anao ka ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao, ary hitazay manisoa anao aho fa hanozon'izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hitatsika am'izany ny programam-pitahiana tao ampon'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao no ariny ity. Fa iza moa Abrahama? Zanaky Tera izy, taranaky Sema, zanaky Noa. Satria taorina ny safodrano zany, Noa valy mianaka no sisa. Ary Noa dia nanana zanaka telo mirahalahy, ka i Tera dia taranaky Sema. Ary Sema de zao ny teniny no tsodrano azony tamin'ny Noa rainy, hoe isaorana nie Jehovah Andriamanitry Sema. Tamin'ny ataorian'ny safodrano zany dia ny any Kanana hafa ny teniny rainy taminy no ny zavatra nataony ho voaozina nie Kanana. Fa ny any Sema kosa isaorana nie Jehovah Andriamanitry Sema. Ary hitatsika am'izany fa i Sema dia efa no lazainy Noa fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitry Sema. Ary avy am'izany taranaky Sema zany Tera no rainy Abrahama. De Abrahama ndray tamin'ny taranaky Tera no nofidin'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Zavatra ifaliana am'izany ry havana de zao, Andriamanitra raha miasa izy, te hitahy izy, de tsy izy any an-danitrany no manao ny asa, fa olombelona ihany no ampiasainy. Ary zany ny fifaliana. Aoka ifaly ianao raha mba isan'izay natson'Andriamanitra mba hitondra fifaliana, hitondra fitahiana ho an'ny olony, ho an'izao tontolo zao, ho an'ny mpiara-belona amitsika. Ary tsy mahagaga moa zany fa hitatsika raha teo amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe ny mpitondra ny ny manam-pahefana ny de olona nofidin'Andriamanitra mba hitondra fiadanana sy fandripahalemana ho an'ny mpiaramonina aminy. Ary zany tokony isaoran'izay rehetra mahatsiaro tena hoe zany ka tsinitsinina fa mba natsoin'Andriamanitra, mba iza moa any mba natsonao Andriamanitra io. Tsarovy anefa fa na inona toerana misy anao dia mety ho azonao atao ny ahatsiaro tena hoe natson'Andriamanitra hitondra fitahiana ho an'ny manodidinay aho ao am'izao toerana misy azy ao. Am'izao toerana misy azy ao hitondra fitahiana ho an'ny ankonanao, zany ny tena programny man'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. De ho ianao hoe fizangany fidiny mba inona ny mba ny fidianany ahy. Dinio fa misy zay ny fidianany ianao ao. Dinio tsara ihany, io asa ataonao io, rehefa entinao manaso ny mpiara-belona aminao io, ataonao mazava eo anatrehan'Andriamanitra io, de efa ny fidianan'Andriamanitra anao tanterahinao io, mba hanaso ny manodidina anao sy ny ankonanao. Mifidy olon'Andriamanitra mba hampiasainy hitondra fitahiana. Eto anefa ny fitahiana ambaran'ny Tompo teny hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, avy amin'ny taranakao. Mbola tsy niteraka Abrahama amin'io, nefa de lanzain'Andriamanitra hoe avy amin'ny taranakao ny fitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Entiny manambara any Jesosy Tompo zay ho taranaky Abrahama zany. Fa iza tokoa moa ny tsy tahiana rehefa ao am Kristy izy, rehefa manaiky an'i Kristy izy, tena nanjary fitahiana ho an'izao tontolo zao mihitsy ny taranaky Abrahama dia Jesosy Tompo zany. Ary ianao kristianina, tsy eto tany ihany ianao ny tahiana, fa ny fiainana mandrakizay ny tena omenanao ao am Kristy Jesosy Tompo. Lay taranaky Abrahama mitondra fitahiana ho an'izao tontolo zao. Ary zany nisaorantsika n'Andriamanitra hoe misaotranao aho Andriamanitra io, fa noho ny nomenao tokoa Jesosy Tompo de nahazo fitahiana aho. Ary Paoly aza nylaza hoe ko ny zanany lahy tokany aza nymeny antsika, tsy homeny antsika miaraka am Jesosy Tompo koa va ny zavatra rehetra. Ary mariny zany fa na de ny fiainana mandrakizay aza efa nomen'Andriamanitra anao ao am Jesosy Tompo, avy am'ilay taranaky Abrahama anjary fitahiana, tsy homeny antsika miaraka am'tio va ny zavatra rehetra. Aza manany impitso anareo, hoy ny Tompo.
miampitso anany azy ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany hanampo anareo ny zavatra rehetra. Zao koa nefa ny fahamarena faharoa, mila fahafoizana ny fifidianan'Andriamanitra. Hitantsika fa raha nofidian'Andriamanitra Abrahama, de zao ny teniny hoe mandehana miala amin'ny taninao, ny havanao, ny tranony rainao, hakany amin'ny tany zay asehoko anao. Misy zavatra tsy maintsy afoy. Rehefa ianao ny nofidian'Andriamanitra, ka natsono amin'ny famonjena, nantsoiny ho fitahiana, misy zavatra mety afoinao hoe fomba fiainana nahazatra teo aloha, no kolotsaina ny ainana teo aloha, zay ho toeriny tenin'Andriamanitra manomboka hatreto manko Abrahama, dia tsy nihevo nitsony ny baiko azy. Rehefa nanaiky ny fifidianan'Andriamanitra izy, Andriamanitra no nitondra azy hoe ny tany asehoko anao, Harana sy ny tany Kanana ny ery havany, lalana lavitra ihany zany, lalana lavitra zany, satria miala avy any avaratra Asiria, andeha tongotra, tsy andeha tômôbilina, tsy andeha roplanina, andeha tongotra ho any amin'ny tany zay asehoko anao. De hoy ny Hebreo manambara azy hoe de niainga izy nefa tsy fantany zay alehany. Ianao rehefa mahatsiaro ho voafidin'ny Tompo handova famonjena, misy zavatra tsy maintsy afoinao. Ny otany voalohany indrindra am'zany, ilaozana ny ota nahazatra teo aloha. Raha mpijangajanga de tsy jangajanga ntsony, mpangalatra tsy angalatra intsony, mpandainga tsy andainga intsony, fa ny tenin'Andriamanitra no ibaiko anao am'izay rehetra alianao, naiza alianao, ho any amin'ny tany zay asehoko anao ianao izy. Tsy mbola fantatra ho tany io, ny fitahiana zay omen'Andriamanitra anao mbola tsy fantatrao, fa zao fotsiny ihany izy. Araho ny teniny. Eny Tompo, zao ve ny teninao? Manaraka ary aho manaraka. Ny zavatra hita de zao hoe tonga tany amin'ny tany Kanana izy sy ny ankohonany. Fa inona ny antony? Ny olona voafidin'ny Tompo de olona mahafoy zavatra noho ny tenin'ny Tompo ary mandeha amin'ny finoana. Zay no fahamarena fahatelo, nandeha tamin'ny finoana Abrahama. Ho isika teo, Hebreo 1:15, finoana nanekeny Abrahama rehefa natsoina ho any amin'ny tany zay ho azon'olova izy, de niainga izy nefa tsy fantany zay alehany. Averiko indray ry havana, fa aventure, zany hoe dingana mandeha amin'ny lalana mbola tsy fantatrao, ny fanarahana ny Tompo ho any amin'ny tany zay asehoko anao. Abrahama ne tao arany, fa nanambene izy, fa nanankarenane izy, nanana mpanompony izy, efa nanana na izy azy izy teo fiarahamonina. De ny olona aza angamba de gaga tao arana hoe ary fa naninona ary le rangahy iny, fa naninona izy ny niala teto, nefa ny fananany jereo ny tombony arenany teto, naninona ary izy ny niala teto. Noho ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fandehanana amin'ny finoana ve? Zavatsarotra io amin'ny fotoana sasany. Efa aiza ihany ngamba nandeha Abrahama, nandeha ny 2 andro, 3 andro, 3 andro, 4 andro, tapa-bolana, 2 volana, fa aiza ihany eto mbola tsy tonga. Ianao koa ngamba manontany tena indraindray, zao aneny teninao Andriamanitra, de nandeha amin'ny finoana aho, satria zao ny teny fampanantenana ny menao, nandeha amin'ny finoana aho, aiza ihany zavatra hitantsika nefa de zao ry havana, tonga tany amin'ny tany Kanana izy sy ny ankohonany. Hitantsika amin'ny andininy 5 zany, tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Andriamanitra ve amitaka anao? Tsy ry havana. Mety sarotra ny lalana, mety manahirana ny fiainana, mety mifanohitra am'izay everinao aza ny zavamisy, kanefa raha mandeha amin'ny finoana ianao, aza matahotra fa ho tonga any amin'ny tany nampanantenaina ihany ianao. Ary mino aho fa ianao zay mihaino zao tenin'Andriamanitra zao, de fa nanana izany fahatsapany izany. Nisy tenin'Andriamanitra ninonao, nantenainao, nitokinao, nentinao ambavaka,
nitarainanao, nifadina hoanina azy agnamba. Niandry ianao ka, niandry ianao ka, niandry ianao ka. Mbola sy tanteraka foana le izy. Ndray andro nefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, tonga tany amin'ny tany Kanana ianao. Tao amin'le toerana nampanantenan'Andriamanitra, azonao ny valim-bavaka. Tena niaiky ianao, azo ny valim-bavaka. Fa nandrem-panompon'Andriamanitra iray aho ry havana, nijoro vavolombelona, fa niteny fampanantenana nomen'Andriamanitra azy 70 taona tataoriana vao tanteraka izany. Amin'Andriamanitra manko vazivazy ihany nefa marina koa, ny arivo taona amintsika ny ray andro aminy. Karaha sainy miandry 2 segondra ianao lavalava ihany ane zany fotoana zany. Ary noho izany ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izay nomeny ianao, amin'ny mahampanompo tiany ampiasainanao hitondra fitahiana ho an'ny hafa, na do mitaredretra aza ny teny fikasana, na de misy zavatsarotra azy eny am-pandehanana, aza matahotra fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka handaingy, na zanak'olombelona ka hamitaka. Fahamarinana farany, rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana Abrahama, de nanorona alitara izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Zany ny zavatra nataony rehefa tanteraka taminy no ny tenin'Andriamanitra hoe ho any amin'ny tany izay asehoko anao ianao. Tsy variana tamin'ilay tany izy aloha, hoay ty le tany. Tsy variana tamin'izany izy aloha, fa ny zavatra voalohany izay nataony, nanorona alitara. Atao inona ny alitara? Ho fiaonany amin'Andriamanitra. Ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nahatongavany tany amin'ny tany Kanana somatsara, nahatonga azy ho voamaika nanana firaisana kaikikaiky kokoa tamin'Andriamanitra, ka nanorona alitara izy, hanaovana fanatitra iaonana amin'i Jehovah. Ry havana, misy fotoana amin'ny olona sasany, raha vao tanteraka amin'ilay teny fikasana, variana amin'ilay fahatanterahany teny fikasana izy ka manadino ilay Andriamanitra nanatanteraka izany. Ary moa raha tran'ny Tompo ireo jamba 10 lahy, tsy anankiray monja va no niverina isaotran'i Jesosy? De hoy ny Tompo nametraka fanontaniana hoe, tsy efa nadio avokoa va izy 10 lahy ka nakaiza ny 7? Raha mivavaka ianao ka mahazo valim-bavaka, aza variana amin'ilay valim-bavaka fa tsarovy lay nanome anao zany valim-bavaka izany. Matetika ry havana, raha mbola miady amin'ny fiainana ny olona, de mitaraina amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, noho ninjay miamana-karena izy, adino ny Andriamanitra, adino lay Andriamanitra nanome azy ny fahasalamana, nanome azy ny fahendrena, nanome azy ny fitahiana nampitomboarena, ary izany nahatonga ny mpanao tononkira hoe, raha mitombo ny arena noho ny fanambinanao, na matanjaka ny tena noho ny fitahinao, mba tantany hoe sao tsy mahalalanao. Izany manko ny zavatra mitranga matetika, nahatonga n'Andriamanitra hiteny any Israely hoe, rehefa natavy Jesorona de namelidaka. Adino Jehovah, tsy izany ny any Abrahama. Rehefa tanteraka taminy ny teny fikasana, tonga somatsara tany amin'ny tany Kanana izy, nanorona alitara izy. Engane ianao koa, rehefa mahazo valim-bavaka avy amin'ny Tompo ianao, de hanorona alitara. Ay midera an'Andriamanitra, ay misaotra an'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra. Ary zay atolotra eo amin'ny altarany, inona moro ny ondra nentin'ny Abrahama natao fanatitrany, avy amin'ireo fananana nanomen'Andriamanitra azy ihany ane zany. Inona mohavako no nanantsika ka tsy noraisitsika avy amin'Andriamanitra? Ko zay entintsika misaotra an'Andriamanitra ny avy amin'izay nomeny antsika ihany ane zany. Ry havana, reo ndray ary ny fahamarina hitantsika tamin'ny tantaran'ny Abrahama androany, mifidy olon'Andriamanitra mba ho ampiasainy ho fitahiny eo amin'ny firenena. Ianao, tsaro fa olona ny fidiny koa ianao rehefa nanaiky an' Jesosy Tompo. Tsy ianareo no nifidy aho Jesosy, fa izaho no nifidy anareo. Mila fahafozana izany, ary mila fandehanana amin'ny finoana, ka na inona takin'ny Tompo, afozo ty anaka,
fa andeha hanaraka ianao, afozy ty zavatra mahazatranao etsetretsetra mandehana amin'ny finoana ka afozy zany fa Andriamanitra kory tsy sanatria hamitaka anao fa rehefa mandeha amin'ny finoana ianao ho tanteraka aminao ny teny fikasana. Farany rehefa tanteraka aminao ny teny fikasana tonga ny valimbavaka mahaiza manorina altara, mahaiza manome voninahitra ny Tompo, fa izany nataony Abrahama ilay rainy mino. Ivavaksika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny modely tsara hitanay teo amin'ny fiainan'ny Abrahama, ny fidiananao azy, nandehanany tamin'ny finoana, nahafozany zay nasainao nafoiny, ary nahaizany nanorina altara rehefa tanteraka ny teny fikasana. Ampio zay mba hiaina tahaka ny Abrahama amin'ny zavatra rehetra ry Tompo, mba ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay amin'ny finoana. La Kristy Tompo malalanay. Amin'ny anarany no anaovanay zany vavaka zany. Amen.